Lohany aloha ny baolina malagasy de azo atao hoe mizara roa aloha tsovaliko amin'ny anankiray zay fa zaraiko roa amin'ny équipe nationale sy amin'ny club. Raha aloha atombotsika amin'ny équipe nationale le izy satria ny équipe nationale moa no tena mireprésenter ny valeuran'ny équipe pirenena anankiray. Ny équipe pirenena malagasy dia tamin'ny taona 80 no tena nanjoso ny baolina kitra malagasy zany satria nisy mpanazatra allemand zay tonga teto Madagasikara tamin'ny accord-ny firenena anankiroa de nisy mpanazatra allemand zay nampianatra baolina gasy ary nanomboka teo mihitsy ny tena nanomboka nianatra ny taktika ny gasy zany hoe tsy nanao taktika ny gasy taloha fa tena teo zany vao tena nivelatra ny fianarana baolina hoe ny baolina zany tsy hoe ho azy fa ianarana ny baolina zany hoe marina fa misy ny talenta fa i talenta io raha vao tsy tsanjahana de ohatrany sarotra ihany de tamin'ny taona 80 no tena nampanjoso ny baolina gasy raha teo amin'ny fahaizana mihitsy nampalahelo ihany tamin'ny andron'ny Snitgera nefa tsy de azo atao hoe nahazo résultat tsika ka io zay zany mbola ohatrany sarotra ny analyse-n'le izy satria zany hoe fa saika nanao CAN tsika tamin'ny CAN 84 tany Côte d'Ivoire fa tsy naresy amin'ny Malawi tsika de zay no natonga an'le izy hoe tena efa niatsara le baolitsika tamin'ny taona 80 raha teo amin'ny club ihany koa de mbola ny taona 80 ihany no tsara ny baolina gasy satria ireo mpanaraka ny tantaran'ny baolina kitra de malala fa tamin'ny 7-20 no nanao demi-finale ny coupe des coupes africaine ny BFV zay ny sehatra indrindra zany raha jerena teo amin'ny sehatra hoe iza ny équipe gasy tonga lavitra indrindra tamin'ny sehatra africaine. Raha teo amin'ny fahaizana indray nefa tena tsy nahatsikaritra fa ny Sotema tena nahay raha teo amin'ny sehatra africaine tamin'ny équipe satria Sotema tonga tamin'ny quart de finale ary nisy baolina ray zay tena zany hoe mampalahelo moa tsika moa tsy de manana raky tsara mipetraka ny tantara fa nisy baolina zay nataon'ny Sotema resy 0 Sotema teo Mahamasina nanao tamin'ny Shooting Star ny Ibadan resy ny gasy teo Mahamasina fa Sotema naresy 0 tany Nigeria ary nampalahelo fa resy tamin'ny tir but ny Sotema natonga ny baolina Sotema tsara de azo atao hoe azo bangony am'izao ngamba tonga Sotema ihany na équipe teto Madagasikara nanao tournée tany ivelany nanana ny président Seroussi zay izy io président Sotema io zany tena navita hoe raha te ahay baolina tsy maintsy misy ohatrany hoe mitety firenena de navita nakany Tanzanie navita nakany Zambie navita nakany firenena maromaro tany Afrika ka nampiasa vola mihitsy manko zany Sotema zay anisan'ny tena hitako hoe natonga ny Sotema nanana tsaikefa teo amin'ny africaine. Raha teo amin'ny équipe nationale indray match tena hoe tena match tsara indrindra zay azo atao hoe tena sehatra avy indrindra ka roa no ataontsika hoe match club sy Egypte ny ray tamin'ny 7-70 tany Leker zay tena baolina tsara mihitsy tsy mahalala an'izay baolina zay raha olona manaraka ny baolina kitra malagasy ray teto Mahamasina tamin'ny 7-70 de ray tany Leker vao nanomboka kelikely ny baolina tany Leker de maty ny Kiki mbola voavarim-barina ny Egyptianina de isika moa manana ny zay joueur atao hoe Kiki zay angy ampandeha mihitsy ary tonga de nafaty izy tany Leker de ray no sahalain'ny Egyptianina de tamin'ny tir au but ary baolina io amin'ny mpandalina tantarana tena tsapaka hoe tena nangalarantsika tany Egypte satria le penalty matin'ny gasy tany Egypte tena baolina maty satria amin'ny tir au but namidona amin'ny poteau ary ka miditra maty amin'ny règlement mahagaga nefa lavin'le arbitre italiana le izy le arbitre atao hoe Luigi Agnolin zay arbitre italiana izy io fa tena lavina izy ka tena raha olona tena mahay règlement na baolina malala hoe tena azo atao hoe nangalarantsika zany hoe ndraindray moa tsy fiteny le nangalarana fa misy zavatra zany zay afaka ahafahana miteny zany hoe nangalaransika de baolina ray tsara koa mbola club MS Egypte ihany fa tamin'ny 5-20 teo Mahamasina indray resy ray 0 tsika tany Egypte de naresy ray 0 koa tsika teo Mahamasina tena tsisy baolina sara ohatr'izay raha olona manaraka amin'ny baolina kitra malagasy satria tena nafinaritra zay baolina zay ary tena feno Mahamasina ary tena niady zay zany hoe raha ny football égyptienne manko amin'ny football gasy efa sehatra avy be zareo Egypte nefa raha ohatra tsika nisaraka tir au but teny tena azo atao hoe nahay tsika.